Haleluya. Zay fanamasinao mankasitraka anao zay raha mbola afaka ifampivavaka amin'ity hariva ity. Mino zay dada malala fa ianao itaridalagna anay eto indray androany, ampahery anay ianao, ampandresy anay ianao, androtsaka fahasoavanao ny fiainanay ianao, anome anay tolotsaina ianao, anome anay taridalana, anome anay fahamarinana, anome anay fahamasinana. Tompo mangataka aminao zay, arotsa eto androany ny fitahinao, arotsa eto androany ny fitarihan'ny fananao masina. Rebo sendo lebo sekataka papapapapa pareke monto dobo sekeleke bosindo lebo sakata papapapapa. Tompo vangio ny fiangonanao androany hariva, miasa mahery eto ianao Jesosy. Oka ianao amaly ny etaetany tsiraray avy, oka ianao ikasika ny foa mampanany olona maro. Oka tompo androany hariva ho isy olona maro andray fahasoavana, ifo ara-panahy, andresy izy. Ianao ampahiratra ny masom-panahy, ianao Andriamanitro ampandreny sofiny ara-panahy. Oka ianao androany tompo amenay fahatsapana manokana eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra tompo, mankasitraka anao zay, midera anao zay, manome voninahitra anao zay. Miasa tompo any anatinay tsiraray avy, miasany amin'ny situation tsiraray avy any. Foazo zay tompo androany, diovy amin'ny ranao zay. Vangio manokana zay tompo, vangio manokana tompo, vangio manokana wali teurumba uvawa teanani sitaka. Vavaka zany tiako masamby teny amin'Andriamanitra tsika androany hariva, tiako masamby resaka amin'ny fanamasina. Vangio ny fiainako tompo, vangio ny émotionko, vangio ny toe-poko, vangio ny fomba fisainako, vangio ny fomba fanaovako zavatra, vangio ny ara-panahiko dadamalala. Fanamasinao, vangio ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny révélationao, vangio ny fiainanay, vangio ny fanany reto vahoakanao reto tompo. Vangio manokana izy dadamalala, vangio manokana tompo, vangio manokana ani avarenao amin'ny anaran'i Jesosy mandresy ny ara-panahiko, amin'ny anaran'i Jesosy mandresy ny ara-bolako,
amin'ny anaran Jesosy mandresy ny ankonako, amin'ny anaran Jesosy Kristy tsy maintsy mandresy aho fipoahana, fitahina, zany no lovako amin'ny 2025 ity, amin'ny anaran Jesosy Kristy. Amen. Asivy bravo mafy be mahazo toerany tsika rehetrarehetra. Amen. Avereny tenena amin'ny akaikinao, fipoahana sy fitahina hoe ny lovanao. Halleluja. Mety misy resaka zavatra fa fanenao ataovy zegny fogna. Hoe amin'ny taona ty tsy maintsy mahita fipoahana. Amin'ny taona ty tsy maintsy mahita fitahina. Mety misy zavatra maro be mandalo amin'ny fiainanao fa mibanjina foana ny teneniny tompo taminao. Hoe na mandeha reto tafio-drivotra reto, na mandalo famainina ranao indraindray, mibanjina foana hoe tsy maintsy ho avy ny fipoahana sy ny fitahina. Raha mafantanao moa fa 800 ans talohan'ny nafatesy no naminany Isaia apaminany. Hoe ho avy ozy izy Manuel. Isy zazavavy Virginy ozy teraka. Maty foagna riavagna Isaia. Efa ho valonjato taogna taty afara zay vao teraka Jesosy. Tiako tenena aminao, na ela, na aingana, zay nolazain'ny tompo tsy maintsy tanterahana. Mety tsy androany fa mety rapitso. Mety mbola tsy rapitso fa mety tetekely eo. Ary tsy maintsy ho tanterahany aminao, zay nolazainy. Amen. Ka androany zany mba andeha agnatoro secret anao ny amin'ny tokony ataonao amin'ny taona 2025 ity. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika voalohany aloha dia ny mivavaka sy mifadianina. Ino hoe mivavaka sy mifadianina. Be amintsika izy koa fa mikoragna hoe tsy hinan-kanina, ohatran'ny karenkona hely zany mitandregny azy. Dia ahoana? Dia tsy hikaly aho, tsy babasao. Satria ohatran'ny mavesatra be amin'le nofo le hifadianina. Or nefa ravana ny fiainana dia ara-panahy. Zay fiainana egnatsika ty ara-panahy. Ka mazava ho azy, raha te hiaigna eto anao normal tsara, mila olo ara-panahy koa anao. Ny afahagna miditra amin'izay mahara-panahy zay nefa dia manombo ny nofonao anao. Misy fotoagna zany mba kalmegna hely izy io. Ny raha tegna farany tiany vatagna dia mihinan-kanina. Tegna tiany io ary takiny io. Mandraindraigny vao tsy amianao, mangarokaroka aty. Amin'ny toandro tsy mahazo, tsy rempadrempa. Arivariva, ohatrany efa automatique. Dia igny zany le manomboka avela kely. Dia jerevy tsara fa amin'igny fotoana igny ianao raha tegna ataonao amin'ny fo le izy, ataonao amin'ny finoana le izy, dia manana tanjatsaigna vaovao zay ianao. Fa misy moko ny sasany mbola mangalatra mihinagna composé ndraiky maloha. Hoe paty Jesosy fa tsy vary. Amen. Nefa izy zany mba hagnano an'le complet. Tsy mangalatra karandregny anao fa tegna mba miaritra anao hoe vitako rangahy io. Amen. Ary agnatin'izy ike anao mivavaka. Mivavaka. Tsisy varany zany izy koa mifadianina anao tsy mivavaka. Tsisy varany. Hoe tsy mihinan-kanina fotsiny hono ianao fa anao tsy mivavaka. Tsisy varany. Ka atoroko anao androany hoe mila mivavaka ianao. Amen. Satria io 2025 io tsy andeha hoe agnova fiainanao zany. Fa mila teneninao izy hoe anao magnaraka ny fiovan'ny fiainako. Amen. Donc zany ianao tsy mipetra-potsiny fa mila vonina hiady. Dia ny ady ataonao voalohany indrindra dia ady am-bavaka. Ady am-bavaka. Ohatranao zao te hazo vola, tsy mipetrapetraka foagna mba hazo vola, fa tegna ndeso am-bavaka tady volanao. Eto am-bavaka zavatra fidiram-bolanao, agnaty vavaka anao miteny Jesosy eo. Miasa mahery anao amin'ny asako, miasa ianao amin'le karan'izao, ady am-bavaka. Amen. Ao amin'ny Deutéronomia toko faharoa, nao mavakitsika vetivety. Onzay manana Baiboly mba sokafo hely vetivety. Deutéronomia toko faharoa. Dia ny andininy 420 ovakitsika vetivety.
Deutéronomia 2:24. Ozy ny teny soratra masina eto hoe mitsangana miainga ka mitany loasandrika Arnona ianareo. Iny rehefa natolotra eo an-tananareo Siona Amorita, mpanjaka Nesbona, mba mitany santaro sy handovanao azy ka tafiho. Mitsangana ozy izy. Tsy nasainy mipetraka foana fa mitsangana. Donc zany ianao amity raha te hahita fipoahana, raha te hahita fitahina, mila mitsangana. Tsy mipetrapetraka foana zany, tsy be toromaso, fa mila tia vavaka. Amen. Bandao zany mba hifoha kely atsika ample na toritorinao 2024 zay. Fa ndao mba hifoha ndraiky hifoha amina vavaka. Tena mba tsy tokony ianao tsony zany le lehilahy ka mivavaka, le vavaka mivavaka nefa te hita fipoahana. Tainy Jesosy enenao mitsangana ozy izy. Tadidio fa hatramin'ny andron'ny John mpanao batisy no mankaty ozy ny soratra masina, ny fanjakan'Andriamanitra de rombahana. Ary zay mandrombaka azy ozy mandrombaka azy amikery. Tsy anana hery andrombahana an'io nefa ianao raha tsy ampivavaka. Satria ao anaty vavaka no andraisanao a herin'Andriamanitra. Ao anaty vavaka no marina le teny hoe miray amin'ny Kristy ianao. Ao anaty vavaka no ahafahan'Andriamanitra miara-miasa aminao. Ataovy amen. Ka raha anao zany tsy ampivavaka dia lasa tsy mba misy fiantraikany, tsy sefe. Io zavatra mampitebiteby anao io raha olona ampivavaka anao, hainy Jesosy mandamina an'io. Io zavatra andrasanao mampitebiteby anao san'andro raha tegna miditra agnaty vavaka ianao, amin'ny fomba tsy ampoizinao maliny tompony. Fa matetika rehefa na mahatonga problème anankiray tsy mety voavaha dia satria tsy ampivavaka tsika. Tsy ampivavaka. Atsika be ady fa tsy ampivavaka. Everitsika fa atidao foana magnana azy. Aloha ary fampediko akatiny compte 1 plus 1 mamoaka 2. Dia akato ndraiky ataoko moins 4, aty misy un de retenu plus 21. Dia rehefanao nefa miodikodina ke anao tsy mety tafavoaka mihitsy. Ny antony mba miandry zany Andriamanitra io mba hiverina agnatina vavaka ianao. Ho atsika mpivavaka. Ary zay zavatra zay mba tsarovy manomboka zao raha tonga eto am-piangonana ianao dia mba miomana mba hivavaka. Sasan'izany agnatiny hoe ndao hiara hivavaka, masony mizaha fo. Teneny moramora io olona kely anao io hoe izy koa mizonaka teo mivavaka, maso mbo hapi hoe teneny izy. Ya, mba akipy hoe maso koa fo hoe mivavaka atsika ny. Sady sambory tegna an-tagnan-tegna poketrin-te. Amen. Ya, fa tsy avela badradraka ake. Mba amizay anao zany mba mifantoka e. Misy manko miteny izy iny na tsy mipiny eny. Mba imagineo fa raha hitady concentration ianao dia tsy maintsy mikipy vo concentré tsara ianao. Fa raha tsy zany ianao mbola mahita raha mandalo iny raha marobe dia tsy ho tafifantoka mihitsy. Or nefa ny tegna vavaka mila fifantohana. Mila fifantohana. Zay le hoe miray amin'ny Kristy. Tsara mbola nisy olo miray amin'ny vadiny ke tsy nifantoka. Nefa tsika mivavaka amin'Andriamanitra atao hoe miray amin'ny Jesosy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko. Tsy possible. Sasan'izany sady mivavaka mamaly mesazin'olo. Oh, fana maso. Lol. Izy sady mivavaka izy amin'io. Oh, Jesosy. Morderira. Tsy mifantoka am'le izy. Bandana zany rehefa manomboka zao anao mba hivavaka, mba bandana mba mifantoka. Mba alefa hely tia atao lavidavitra kely ary. Satria fotoana hivavaha. Na misy magnantso izy tonga dia ataovy mode avion. Amen. Mifantoka. Zay ny atao hoe miresaka. Satria tsy normal ohatra hoe iresaka amin'ny rahalahy zao za. Izy sady miresaka amiko, nefa za sady mbola milalao telefona. Ya, resaha foana. Tsy fifandraisana matotra zao zany. Midika tsy fifantohana. Zay mahatonga an Jesosy rehefa nampianatra hivavaka dia hoe arindrino izy ny varavaranareo. Arindrino ny varavarana. Indony moa ivaravarana io. Tsika efa nianatra an'izany. Amin'ny vataka anao misy varavarana be da be. Afody daholo jiaby.
manomboka maso sofina rehetrarehetra da iny tompo ianao dia mila fifantohana zany rehefa hivavaka fa tsy hoe anao taitaitra edy hoe izao marina andalo igny nefa anao sady mivavaka saotra de sosio mankasitraka anao tompo raha misy ino efa tsy izy edy zany de ary ity ny zavatra tsaroa fa atsika mivavaka io misy raha manakana izy io ambony io azonao mivavaka kristianina zany tsy mandehandeha ho azy fa sakana ny devoly dia agnatin'igny akao zany ianao raha olo tsy mpankatoa tenin'Andriamanitra anao nivavaka tsy mivaly vavaka satria ianao miteny igny zany ka mpankatoa tenin'Andriamanitra dia miaraka amin'igny tenin'Andriamanitra igny vavaka anao tsisy mahasakana ino tenin'Andriamanitra mba ankatoavinao en tant que mpivavaka ianao satria igny ihany code mitondra ny feonao amin'ny tontolo ara-panahy mankagny amin'Andriamanitra ny fankatoavanao tenin'Andriamanitra da iny Jesosy anenao mba aiza ho aiza zany ianao zao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao aiza ho aiza mba fankatoavanao tenin'Andriamanitra satria izy regny tompoko no mitondra ny feotsika mitondra ny fiainatsika manoloana an'Andriamanitra ndray andro Daniel nivavaka tao anatin'ny 120 andro Daniel nivavaka fa tsy nivaly mihitsy nivavaka dia ozy ny baiboly hoe nisy andihana Persia nisy andihana Persia zany hoe ao ambadika zao tontolo hita maso zao misy monde anankiray monde spirituel zay ahitanao andreo karazana fanahy isan-karazany rehefa miala amin'ny vatanao io zany ny fananao dia mifanena amin'ny raha marobe dia agnatin'izao misy le hoe andian'ny Persia zay manakana valim-bavaka dia tsy tonga agny zany igny nefa Andriamanitra zany rehefa vao mivavaka tsika dia efa mandefa izy valim-bavaka dia tamin'ny fotoana andro nivavaka Daniel nidina ny anjely Mikael fa tagnatin'ny 120 andro tavela teo inona na tonga ananjy tavela tsy vitan'Andriamanitra ve tonga dia niteny an'ireo andihana Persia ireo non fa mbola niandry ny Daniel nivavaka Daniel mila tonga saina iverigna hitondram-bavaka dia igny vavaka nataony Daniel igny no force nafahany reto anjely reto nandrisan'le andihana Persia misy zavatra salamizany zany revagna amin'ny tontolo ara-panahy ao même manany anjely iaro anao raha vao tsy ampy fankatoavagna tenin'Andriamanitra ianao miboaliboalika ke fa masonjare azonao ve zany satria zany voalazany tenin'Andriamanitra mihaino feon'ny mpanompo nozy izy zay mankatoa ny teniny zany ny anjely fankatoavanao no tandrignesan'ireo tao agnatin'ny 120 andro tavela teo le anjely zay hitondra valim-bavaka Daniel niandry ny Daniel niverigna ny vavaka zay vao nietsika ireo ary efa voalaza zany amin'ny bokin'ny Matthieu 18 izay rehetra vahana reo eto an-tany dia vahana koa an-danitro izy aza rehetra fatorana reo eto an-tany dia fatorana koa any an-danitra misy zany rehefa ny karazan-javatra zay tsy azo atao ninino raha tsy mivavaka ianao adio zany mety efa nisy olona metra tagnana taminao mety efa nisy olo nitsodrano mety efa nisy olo naminany mety efa nisy olo niteny hoe anao io tsy ho ela dia zao na ity na iry tsy ampy fotsiny zany zavatra zany fa mila anao miditra anatin'ny ady am-bavaka ady am-bavaka mba mpiady am-bavaka avenao sa anao le malemilemy ka fa mivavaka sotra rô Jesosy fa izy edy koragnany teo andra amen tsy mpiady am-bavaka dia raha kalezolezoko baka zany fa mba miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary zany le mba ilagna hitanareo tsika le mba miara mivavaka io rehefa mba miara mivavaka amin'olo mba tandrigneso le raha koragniny amen ary zany nilagna miara mivavaka misy phrase tsy mety regninao mihitsy fô ambavan'le olona tangilanao ty narignesanao ananjy dia izy igny avakeo tafafindra ho azy amin'ny fagnahinao agny amin'ny fotoana anao mivavaka ohatrany tadidinao azy hoe iranona ane niteny karanjao igny dia fa lasa ho azy ilaigny le mifampivavaka
Ka misy zavatra tsy vaha mihitsy raha tsy mivavaka ianao. Zay rehetra vahanareo eto an-tany any ozy no anjely nalefa n'Andriamanitra angereo e. Andeha hitondra valim-bavaka Daniel. Fa mbola nisy raha nanakana. Andriamanitra ve misy zavatra afaka manakana? Tsia. Fa zay zavatra mitranga amin'ny fiainantsika eto ambony tany ety dia vokatry ny vavaka nataontsika niakatra nandeha. Azonao izy. Ohatra ianao zany zao miatrikady. Dia io no mafraigna be fogna rô. Tsy haiko raha karaha an'itô, tsary niaigna raha karaha an'ity e. Mafy tsy zany fô. Fa mila vavaka. Ary anao mihitsy mila mitologna anazy. Efa nianarantsika zany nare magnofinofy inje na omby. Misy Goliata. Misy ady maventy be. Dia ambadika izy io koa anao raiky no andrasana hivavaka anazy. Fa tsy hoe isaka tonga aketo, ilaigny le tonga aketo. Fa anao mila piady ambavaka. Anao mila mavita mitologna ambavaka. Misy aneriavagna programan'ny Andriamanitra. Tao anaty Baiboly tao, tamin'ny andron'ny Ezekia. Nandefasan'Andriamanitra mpaminany Ezekia dia nivolagny hoe volagny fa ho faty izy. Rehefa naheno an'igny afatra igny izy dia nitodika tamin'ny rindrina dia nivavaka. Ary nitomagny tamin'ny ranomaso. Hoe Andriamanitra mba tsarovy mba nandehanako nahitsy teo anatrehanao. Nivavaka izy. Fa efa nisy déclaration tonga teo hoe ho faty ianao e. Amin'ny aretignanao io. Vo iny fois izy nivavaka ry avana, niova décision n'Andriamanitra. Amen. Niova. Misy décision zany ry avana iova manomboka androany. Amin'ny fotoana tapa-kevitra hivavaka ianao. Misy zavatra iova fotsiny tsotro zao. Amen. Niverigna ho azy koa le mpaminany ndana volagno ndraiky koa izy fa ampitomboky ndraiky koa ny andro iainany. Misy zavatra karan'izany hitranga aminao io. Fa ny lakile mbavaka. Amen. Atsika voalazan'ny Baiboly fa tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanapahana eny amin'ny rivotra. Zany hoe tsy zavatra tsotra fa mila matanjaka anao zany satria fanapahana. Misy raha manapaka zany eo midéclaré hoe zay manapaka an'io. Atao tsisy vola iranina, atao misy trosy izy, atao miady amin'ny vadiny izy, atao maditra iranina. Fanapahana. Reo le raha iadivantsika. Ka raha anao agnatin'igny ka lezolezoka, tsy ampivavaka, tsy afaka hiatrika fanapahana. Izy efa manapaka. Tsy ny mpanjaka n'izao famaizinana zao koa izy. Mpanjaka n'izao famaizinana zao. Io le raha magnodidina antsika eto isan'andro. Or nefa atsika maro ny tsy ampivavaka. Ampikaly atsika, fa atsika tsy ampivavaka. Ampisogana. Fa tsy ampivavaka. Tahin'ny tompony ianao. Tahin'i Jesosy ianao e. Mba agnotan'io ny olona akaikinao ampivavaka ve ianao e. Mila miditra atsika manomboka androany amin'ny ady amam-bavaka. Amen. Rehefa iona amin'Andriamanitra ianao aza mieritreritra raha marobe fa atao hoe iona amin'ny babako za ty niany. Iona amin'ny babako za ty niany. Zay mahatonga an'i Jesosy novany mihitsy rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka izy atao hoe rainay eo sy any an-danitra. Amin'ny fotoana anao iregniny Satana miantso hoe ray. Tsy azo atao ninina zalahy tezy fa fantany ny alliance. Ny alliance na baba amina zanaka tsy azo vahana. Karan'izany koa ny alliance na mama amina zanaka tsy azo vahana. Amen. Dia rehefa mivavaka ianao aza digno ray eo. Tonga za zanakanao. Zay ny ataovy façon anao magnatona azy. Efa natoroko anao teto zany tamin'ny alahady. Fa rehefa hitany babany le zanakadala niazakazaka avy tagny, tsy nikifikifignany koa rô, nefa olo avy tambalandambo. Fa tonga dia nitilominy. Tsara ny menimenigna tsy hohantsy andraha. Fa tonga dia nitilominy. Tsy nahinanao fimononmononana. Ary nasainy nampandromo, asivy peratra ny tagnany. Zany hoe tia anao Andriamanitra. Mbola tsy tara izy koa zao anao hiverigna aminanjy. Tia anao. I rehefa vavaka zany tsy masakagna asa. Vavaka zany tsy masakagna tanomboagna. Vavaka zany tsy masakagna hoe ankilan-jova anao nankilan-jova. Rehefa lera tokony hivavahanao, ndana mivavaka. Anao io mba misy emploi du temps mivavaka edy. Mba isaka lera karakory anao mba mivavaka.
Mavalia zady. Anao nefa ny amin'ny enina mandregna anao fa izy mba basa. Amin'ny 12 anao fa misogany. Arivariva anao fa mikaly le aranofo igny. Même na io anao mba tsy mamaky boky io, mba ino zao raha mba sakafon'ny saigninao. Sakafon'ny vatagnanao efa hita izy ndrefa nakanakitra kibonao tatoato. Fa ny sakafon'ny saigninao mba boky karakory zao mba vakinao. Olo amin'ny fiainana ty revagna tsy mikroiser les bras fa mahatakatra. Ary zay olo mahatakatra ihany no manapaka. Zay olo mahatakatra. Io tsy sidiriny tompotany sa vahiny. Zay mahatakatra. Dia mipetraka eto zany ny question, ino le mbo takatra anao? Agnontany olo mariny anao mba mahatakatra anao io hoe? Da iny tompony anao. Dia mila vavaka zany revagna ny fiainany. Mila vavaka. Aza variagna fogna fa mba asivo kely réveil mihitsy agnaty telefoninao kao tsy haiko rehefa tonga amin'ny firy dia mba mivavaka anao. Iresaka amin'Andriamanitra dia aza takalo raha hafa naiza misy anao. Asivo emploi du temps karaha zany. Zany le hoe manangana fifandraisana, mamboly fifandraisana. Tegna hoe hifandray amin'Andriamanitra anao amina ora matotra tsara. Dia tena hoe tsy mirate mihitsy anao naiza misy anao. Anao nireo namba agnaty ropilany afaka mivolagna vavanao io sa tsy marry? Sa izovina ny ropilany ny hidy ndraiky vavany tonga ta. Na mandeha agnaty sambo nireo afaka mivolagna fogna vavanao sa tsy marigny zegny? Naiza na ambony tikitika sa vavanjovy tsy misokotra kofa ambony tikitika. Mihidy no na ambony tikitika anao na ambony posy anao. Rehefa mba tonga lera tokony mba ivavahanao. Manomboka eto zany anao mba manaova emploi du temps. Hoe za amreto lera reto ivavaka za. Io tsy sidiriny hoe firy lera na firy minute zegny vitanao maloha ataovy. Dia ataovy amin'ny fotoagna tegna hitanao hoe mba mampalaizy tsara anao satria mila fifantohana le raha. Amen. Izy mba vonona anao an'izany manomboka androany? Izy tsy agalo age. Izy tsy nananga. Mivavahanao. Mila vavaka fiainana ty fa tsy hoe vaovao ny taogno tsara fipoahana te hitan'le fipoahana anao, te hitan'le fitahina anao, ampitomboy fifandraisanao amin'Andriamanitra. Rehefa ampy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra revany, manomboka tafagnamasin-tegna ho azy anao. Tsy te adaladala eky anao. Fa mahatonga anao varimbarina io satria tsy ampy fifandraisanao amin'ny Tompo. Tsy ampy vavaka anao. Tsy ampy famakina baiboly anao. Tsy ampy fianona tenin'Andriamanitra ianao. Misy raha marobe tsy ampy. Dia na anao ary tonga eto am-piangonana mbola tady tsy tafafantoka tsara koa. Misy raha tsy ampy. Dana manomboka androany atomboy manomboka aminao raiky hoe za ivavaka. Piasa bureau anao sa miaramila anao, za ivavaka. Na garde corps ny zovy anao, mivavavy tsara nisy olo garde corps ka nihidy ndraiky koa vavany koa. Afaka mivavaka raha atao ampahendregna tsara. Ary rehefa mitoeragna hitanao hoe tsy ahafahany vavanao miteny, ampiteneno sainao. Misy toerana tsy ahafahanao miteny. Amin'igny ndraiky anao mampiteny saigninao hoe za Andriamanitra vavanao tsy miteny fa anao koa fogna ty ndray za atao ampahendrena. Fa misy ndraiky moa sasany tsy mahay mivavaka moramora. Agnaty tikitika igny raha iaho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny 12 andro. Tsy atao karaha zegny fa tsy voatery kristianina daholo olo akeo. Tainy Jesosy anenao. Vonona venao za ivavaka e. Amen. Hitanao tao aorian'ny fahalavoan'ny Adama sy Eva revagna, ny zavatra rehetra tsy maintsy mila ezaka daholo. Na ino na ino. Avant ny Adama sy Eva mbola nankato, tsy nila niezaka izy tamin'ny zavatra marobe. Fa après n'izy namadika an'Andriamanitra, tsy nankato tenin'Andriamanitra, dia raha jiaby tambony tany teto lasa mila ezaka daholo. Ary zay le agnatoroko antsika foagna hoe mila mba intelligent anao. Fa tsy hoe varigna beke foagna anao viavy be lalahy be io. Mila mba intelligente.
mila mianatra zavatra. Ivavaka izy tsy hoe ry atanao miteny tsy fantatra dolo hatramina pompiste. Hoe moto nanjy la naissance dia adokony akaiky re bababaka bao chèque bébé 5 litres ka babababa. Dia miteny izy hoe 200 000 gré bébé bébé. Tsy karan'izay mila miasa anao mba hidiram-bola aminao. Dia hitady volanao igny aveo lasa ambininy. Sa voata. Atsika ndeha ravagna matetiky mivavaka mba ho tahin'Andriamanitra fa atsika tsy manao nininy. Satria heverinao fa kely loatra le raha agnaty saigninao. Raha moka le raha mierikerina agnaty saigny anahy karaha faible loatra marao e. Azadigny fa kely ozy ny andohanao. Lehibe ny hafaranao. Taom-baovao tsika zao. Sady mivavaka anao, ampiasainao tagnananao. Amen. Sady mivavaka anao miasa. Sady mivavaka anao manompo ny tompo. Amen. Karan'izany ny ataonao amin'ity taona ty dia ahita fipoahana anao. Ka amin'izao fiantombohan'ny taona zao andao mba hisarge batterie spirituelle daholo. Hitanao raha vao charge janvier batterienao, tsotsofinao io 2025 io. Ary deny zao eno tsara, deny zao rehefa mivavaka anao, tongono mihitsy le raha tsy tiatianao jiaby tsy hitranga. Tongono mihitsy mitsahatra ho antegna zay mety ho fikasan'ny démonia. Poteko antegna fagnano famosaviana jiaby tsisy mandetry. Nizaniza magnozogna anahy ankolaka na mivantako antegna rakofana amin'ny rano Jesosy tsy mivavaka anao agnatin'ilay izy. Zay ngely hoe mivavaka e. Miasa ianao ohatra hoe mandeha toeram-piasagna dia vavaha iasanao iny resam-bavaka. Tompo mivavaka za mba ho hisy fiarovagna iny toeram-piasako ty. Mivavaka za tompo mba tsy ho hisy nizaniza mankahaly satria tsisy raha hain'olo va izy koa tsy hamosavy fo. Mamosavy eny. Mampitombo karamany tsy hainy. Azonao, tanao amin'izany le raha tsy mampanjary devoly. Mpiara-miasa mavita mifamosavy. Mahay mamosavy maroko tsy karamako mosavika egny mbo hiakatra. Satria raha mivoto mo zany tongotry olo nagnino nitombo karamako. Raha tafiditra hôpitaly olo io nazo limonady tamin-jovo za. Izy koa mahay mamosavy mampivono tongotry olo, mosavy poketrinao mbo hifeny vola. Tsara dada be magnanjay. Iregny zany ndeso am-bavaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy anao mila miteny. Naizanaiza hoe tany diaviny ty tongotro ty aloha nivoaka tragno anao. Naizanaiza tany diaviny ty tongotro ty feno fiarovana. Rakofagna amin'ny rano Jesosy misy afo ary tsisy famosaviana amiraikitra amin'ity zany fa zay rehetra mikitika an'ity dia hisehony herin'Andriamanitra. Lasa koa anao mivavaka koa anao amin'ny ara-bolanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ivarotra charbon anahy io mody kelikely anao charbon fa lehibe fiafaranao. Amen na hoe. Azonao le izy mila hitenenana koa ny hoe. Mila hitenenanao io. Tsy haiko ino le aktiviténao teneninao mihitsy ndesinao am-bavaka tolominao am-bavaka. Ino le raha tianao tongavana tolominao am-bavaka. Eli o za tamintsika igny olo ivolagnanjanahary direkta. Feo mihitsy regny ny Eli hoe Eli avy raha to e kory anaka vognono ao zay Eli fa vognono andehanao hoe volagny ahaba latsika mahalegny io modia malakilaky sangory varinandry fa tonga teo izy na henony hoe mahalegny fa mbola nivavaka Eli ry avany. Rapapaka bosaka mbola nivavaka. Anao tsy narengy feo magnakohako nefa tsy mivavaka. Ary tiako ambaranao androany fa tsy misy mahasolo vavaka. Tsisy raha mahasolo izy io. Pause tsy mahasolo izy io. I magnatao kanto sarebareba be ony anao dia mahasolo vavaka. Non. Tsisy raha mahasolo vavaka. Ary zany ho za tsy haiko raha tadidinao igny fampianarana anjareko anao igny natonga ny Jakoba maty. Tapahany Herode tendany Jakoba satria tsisy mba nivavaka ho anazy.
Nahitany Jakoba apôstôly igny dia ho jiaby. Hoe! Manendry olom-baositry. Magnanognano fahatady me. Olom-baositry an'igny. Za fa raha atao zare. Io tsisy resaka. Eo sika mahita anazy. Da magneva da ilasany e varatragny Herôda zareo hoe. Zaly fa raha atao zare jiaby. Da hitany sinitry igny fa da sy mahafantatra any Jakoba. Tametratra reny igny ny doboky. I Jakoba. La mbola teo ako ngolo nahita fivatare da igny. Da i Petera. Da i Zaolina. Zaly fô raha volagny zare jiaby. Pero tonga igny fotoagna riatan'i Herôda. Maty Jakoba. Zany nafateny Jakoba. Le mehera miny Petera sy John. Vita koa igny. Samboriny koa Petera koa. Ndi ataony mifanaovagna anazy koa. Dia teo amizay zare jiaby sy nagnany da voasedry anao no. Fa ozy Baiboly hoe ary ny fiangonana ozy nahery ny vavaka ho an'ny Petera. Misy raha zany rehefa mba andeso am-bavaka. Anao ve mba mitondra am-bavaka fiangonantsika ty? Anao mba mitondra am-bavaka ny pasteur David mivady? Mba efa ndesinao am-bavaka ve ny vady aman-janany? Mba nisy fotoagna ve anao mba nitondra am-bavaka ny pasteur David amin'ny ara-bolany? Sa izy le tianao hoe ndeso am-bavaka Jesosy mba petrany amin'ny laoko eto tagnany. Mila vavaka. Olom-bô osotro Jakoba fa maty arô e. Satria tsisy ny vavaka. Izy koa ny volango taka igny. Olo-masigny Daniel anjely nasen'Andriamanitra fa mbola niandry ny Daniel livavaka zay vao libéré. Tsy haiko inona zao nenao miantogna ko am'ty taogna ty. Ino? Dizy fa natoroko anao teo igny. Ndana aloha mankatoa tenin'Andriamanitra. Mpankatoa ny teny. Fa zameka fotsiny andeha hivavaka tsy mankatoa ny teny. Fa igny fankatoavanao igny no ordonnancenao. Igny no kase igny, ary tsy azo afenina. Ny olo mpankatoa tenin'Andriamanitra tsy azo afenina. Igny mitondra n'igny vavakanao igny mankagny amin'Andriamanitra ary tsy azo sakanana. Tsy hainako tsara le amenina anao. Tainy Jesosy anenao hoe ady am-bavaka. Alleluia. Ary am'izao volagna vaovao zao, taogna vaovao zao, mivavaha. Tegna miveregna mihitsy hoe zaranga hivavaka. Namba adalain'olona, anao rô tsy magnaody ka mbola tsy vavaka koa. Nefa tsy hainao olo jiaby mankala anao misy raha dolavin-jareo. Fa anao ndanina mivavaha. Mandongaleha. Asivy programa mihitsy hoe am'izao za mivavaka. Na tsy haiko mandraigna sa antoandro sa hariva. Zegny fotoagna rehetrarehetra afahanao mihogna amin'Andriamanitra ary ataovy matetika. Raha mbola azonao atao. Naiza. Sasany zany efa izy raiky agnaty tomobily. Mbola tsy mivavaka koa izy. Andeha ambanja ndraiky izy. Andeha ambanja. Le fizy tavatavy ito. Anagnan'olo trosa. Tsy mivavaka izy fa andeha ambanja ndraiky raha ataony malaza. Raha zavalagna namina hoe. Mba fanao zy rerika ke dia mba dana mba mivavaka hoe fanamasinao. Ok, no hitranjetra, hitanao raha mazay hoe. Poteko reto zavatra reto. Ravako ty zavatra ty. Oka tombo mahoisy déblocage-javatra. Oka mahoisy fahasoavana. Oka mahoisy fandresena. Ndesinao ambavaka. Fa tsy hoe, za tamin'ny dimanche ny paragna rano. Zay tsy voatra zay la olo e. Ny paragna rano ony izy. Tsy ampy fotsiny le ny paragna rano. Mankatoa tenin'Andriamanitra sady mivavaka. Amen na? Mbo atilemo ifagnanaragna jiaby amenanao eto reo. Ampiaro amin'ny fiainagnanao. Ataovy mba hitagna vokatra azo tsapain-tanana. Mila miova fomba fijerinao. Fomba fisainanao zavatra tokony miova. Dia ho hitanao fa aniry amin'ny fiainanao ny fahasoavana. Amen na? Ny faharoa ny sakrifisy. Ino hoe? Misy mangaroaro loha ndraiky maregny sakrifisy zegny. Fa esa koa. Sakrifisy zao ataontsika zao.
hoe amin'ny arivariva anao mety reraka avy ny asa, mety tsarin'ody letrinandregny, fa tonga dia ampiangonany sakrifisy na fotoana. Ny sasany efa tsy eo intsony le sakrifisy, manomboka hoe reraka zay ngony izy. Ny mpiazakazaka ozy Timoty zay tsy mamaningo tena ny amin'ny raharahan' zao fiainan' zao, fa ny mpiazakazaka rehetra dia tegna ataony tsy hita mitsy zay rehetrarehetra mety hoe mandreraka, mandany fotoana, fa tonga dia hoe hitady an'Andriamanitra, hitady an'le tanjony ho tonga any amin'le projet. Ka ny fiarahanao amin'Andriamanitra mba hasivo sakrifisy. Vao mandomboka antsika ke taogna vaovao, mba mambolia sakrifisy manokana iarahanao amin'ny Tompo. Ka raha ataonao manambady zao misy fotoagnanao sakrifienao ho an'ny vady aman-janaka. Atsika eto zao nomegna fotoagna isaka latsinainy mandraigna maraim-baovao. Ho avy zao fifadikanana antsika manomboka amin'ny alatsinainy, isaka hariva antsika zao mila sakrifisina fotoana eto amin'ity toerana ity. Andeha hitady an'Andriamanitra. Tsy ampy foagna zany hoe tsy mihinan-kanina anao an-tragno agny nefa tsy mahazo vavaka eto, tsy mahazo fampianarana eto. Igny le nagnasako hoe mividiana daholo za azo andahy fa départ antsika io. Ataovy amen. Ary mbola tsy tapitra aby fifadikana io, misy fipoagna tsy ampoizinao hitsanga. Mbola tsy mifaragna io riavagna, za tena milaza aminao. Tsy ataotaotsika fahatany io fa Andriamanitra magnasa antsika magnano izy. Dia mivognona anao tegna hoe mba isi sakrifie kely agnatin'le izy hoe hiaritra tsy hinan-kany. Sakrifisy ange zany. Mahafenetsy ao magnio. Misy sasany mangorohoro. Fa tegna mba miezaka anao mba magnano sakrifisy. Amen. Ity zany revagna dia agnisan'ny moyen ampiasaigna amin'ny resaka combat spirituel, la loi de sacrifice. Misy tantara karan'izao amin'ny 2 Mpanjaka 3 ao, 2 Mpanjaka 3 26 à 27. 2 Mpanjaka 3 26 à 27. Teto rehefa hiady tamin'ny Moabita ny zanak'Israely, tsy mbo resy mitsy. Matimaty neringa fogna Moabita reo. Ravaravainy zanak'Israely fogna Moabita reo. Dia ino raha nataon'ny Moabita reo izy nareo? Nalainjareo daholo ny lamatoanjareo zay natao andimby ny mpanjaka ozy. Zany mitsy voasoratra agnatin'le verset teo. Vakio Baibolinao 2 Mpanjaka 3 26 à 27. Natao andimby ny mpanjaka. Zany hoe zavatra tegna lafo vidy zany. Zany hoe raha misy mpanjaka maty zany dia zay lahanteraka rehetrarehetra talagn'olon-jaza, lamatoa. Regny zany no mandimby mpanjaka. Fa iregny mitsy no ny vonoany Moabita. Dia nataony fanatitra, nateriny ambony vatolampiny bala tare. Andeha hiady amin'izay zanak'Israely ka raha maraina io, resy daholo. Resy daholo. Donc ny loi spirituelle tsisy idirany hoe kristiany ianao sa inona. Fa ny loi spirituelle mipetraka foana. Indrindrandrindra fa ny loi des sacrifices. Tanao regny olo magnano raha tsy manjary amin'ny satana regny, manao sacrifice na zavatra. C'est une spiritualité. Misy sacrifice atao. Regny olona magnano tsy haiko hoe fagnafody ariagny ino, misy sacrifice raha atao. Atsika tsy fagnafody ny ataotsika fa fivavahana amin'ny Jesosy. Dia ndanina mba mametraka zavatra mba ho sacrifienao an'ny Tompo. Ino ara izy? Fa igny tompoko dia mitondra ny feonao mankany amin'Andriamanitra. Asaky foanao mivavaka. Dia igny sacrifice. Azon'Andriamanitra natao nampiasa principa hafa andeha hamonjy an'izao tontolo zao, fa tsy maintsy sacrifice vao nisy famonjeny. Tsy maintsy nomegna ny zanany lahy tokana ozy ny Baiboly, mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Io rery ihany revagna ny fomba andresegna ao agnatina monde spirituel, vavaka sy sacrifice. Mba ino raha mba nataonao sacrifice? Zay mivady zao matetika rehefa mba miresaka dia mifampijery fô hoe atsika tiany arô izy ka mbo nividy raha karahan'izay mety mbo nahazo e. Fa dia atao amin'ny asan'Andriamanitra.
atao amin'ny fiangonany nefa tegna mba misy menimeny zany ndraikindraiky mba tokony zegny hony ka raha ataonao mba misy menimeny fa tsy maintsy manao sakrifisy ianao na tianao na tsy tianao fotoananao reraka ane zany ndraikindraiky le alahady regny fa tonga latsinainy mandraigny de fa dao ndray tsy maintsy mijoro aketo zay izy magnan'iny mbo misy raha atao migny ndraikindraiky fa de fa tsy maintsy tonga eto zay talatariva de jerevitsika zao anomboka 21 jours io fa ho présent eto foana atsika ary mianakavy ataovy amen sakrifisy mba te agnontany anao za hatram'izay nanomponao ny tompo hatram'izay mba nivavahanao tamin'Andriamanitra mba inona mba sakrifisy mba efa nataonao fa izy regny tompoko miteny ary indrindra rehefa mivavaka ianao la loi de sacrifice ta iny tompo anenao amen mila manao sakrifisy ianao amin'ny fiainana tsy kristianina reo moabita reo fa nampiatra an'le loi spirituelle nampiatra an'le principe spirituel de tsy inona fa ny sakrifisy ny sakrifien zareo zanaka anjareo zavatra naventy be ne zany ireo ny tokony ho mpanjaka donc zany tsy hisy anjaka eky le fanjakany zareo mihitsy zany no natolotra anjareo an'Andriamanitra ny fiainanjareo ray manontolo no avinjareo ray manontolo napetrany teo amin'Andriamanitra de mazava ho azy izy nandrisy tsy zay le loi ary misy koa amin'ny tontolo ara-panahy ny balance spirituelle mizana ara-panahy izy zavatra ataonao io zany lanjaigny izy io raha par rapport am'le nataon'ny fahavalo raha par rapport am'le fankatoavan'ny Andriamanina nefa anao ato manompo Andriamanitra anao satria ao amin'ny tontolo ara-panahy mifankahita mbola ianarantsika zany ray andro ta iny tompo anenao mila jerevanao tsara zany amin'ny fiainanao andavanandro hoe mba inona moa mba sakrifisy mba efa nataoko tamin'Andriamanitra zany ange na tonga ny Ezekia sahany teny rehefa tonga le faminaniny Isaia mpaminany le ozy ngarainy hoe raha io mba tsarovy nandehanako nahitsy teo anatrehana efa mesazy zao hoe ho faty fa inona no niadrivan'ny varotra tamin'ny fiainany le fandehanany nahitsy sakrifisy nazy tamin'ny fiainanao raha mamaky tantara anazy ianao mba tadiro ozy le karan'izao igny de nenao nefa zao iny le mbo andeha ampatsiarovagna ananjy le anao tsy tonga ndraikindraiky mivavaka nenao zao ino mba andeha ampatsiarovagna an'Andriamanitra inona mba sakrifisinao za de matetika mijoro vavolombelona foagna le mba magnontany hoe karakory masala zay zalahy za mba nisy raha mba vantagna amin'igny teo hoe nisy tragno petranay nanagna maromaro zay taketo fa namidy andeha agnamboarana fiangona azonao le izy fa nenao mba inonao mba nisakrifenao tamin'i Jesosy hitantarako an'izany ianao mba ahitanao kelikely hoe ino araka raha mba tokony ataonao io anao nefa te hitan'izany fipoahana zany mafy taminay le izy tsy maintsy nalefa mba navitagna ny tragnon'Andriamanitra ino nefa tsy azonao atao akory itsy raha manjary dosy magnano vakansy ka andeha an-tanàgna anao io hoe ilo fiangona tsy manjary dosy mandeha magnano vakansy izy akao igny ao any tompo fa tsy aninao sakrifisy fa za milaza aminao fa vokatry regny sakrifisy atao ho an'i Jesosy regny misy zavatra be da be mamaly anao amin'ny tontolo ara-panahy afaka mamaly anao ny vola afaka mamaly anao io zavatra andrasanao io teneninao misokafa am'izay misokatra fa condition anao mivavaka mankato sady manao sakrifisy le izy tsy voatery vola satria mety tsy manambola anao fa nle manambola moa izy mahay raha ataony akao fa jerevo ino mba sakrifisinao amin'ny tompo mba ino zany raha mba ataonao amin'ny fanomponan'Andriamanitra iregny na tonga ny Ezekia na de fa nilatsaka raha ny faminanina ho faty de zay mba tsarovy nandehanako nahitsy teo anatrehanao inona moa fandehanagna mahitsy fankatoavana nankato izy fa tsy mitandregny ampidiriny akato de avoakany akato ka anao zao taritiko anao amagnaty fankatoavana andao ifadianina atsika isaka riva anao mba mitongava eto misy publication efa nizaraiko agny zay de mba partageo agny amin'ny groupe fantanao agny am'izay namanao miinvite vaolo
mba hiaraka ifadianina amintsika tambatambazo misy ndao hoe mba hiaraka hitady an'Andriamanitra hoe tsika hoe pendant 21 jours tsy mampaninana mba manana sujet de prière manokana ianao hoe tira mba tiako ndesina ambavaka tainy Jesosy manokana antsika jiaby ary misy sujet de prière hozaraigna amintsika moa tsy ho ela amin'ny alahady sujet de prière makasika ny fifadikany amizay mba samy mahazo daholo an-tragno agny igny mba ndesinao ambavaka ankoatra le sujetnao manokana zany dia igny mba ndesinao ambavaka amen tenena amin'ny akaikinao hivavaka atsika hoe ankato tenin'Andriamanitra atsika hoe anao alliance amin'ny Jesosy tsika hoe amen na sady anao sacrifice tsika hoe alleluia tainy Jesosy aninao hoe tain'Andriamanitra ianao tsy mpivavaka ao za teo moabita ho anao koa mamaky baiboly tsy mpivavaka reo fa manompo andriamanikafa fa natakatra secret spirituel amin'ny resaka sacrifice tsy maintsy nandresy ny fahavalo teto satria natakatra an'le principe spirituel Daniel nresako anao teo nivavaka nandritra ndraiky amin'ny 20 andro fa nitavela tambony tao anjely nasain'Andriamanitra maroko tsy rano kitiny hely fogna dia niva fa tavela tao ina ny antony miandry ny Daniel hivavaka rehefa nierigna nivavaka Daniel resy le andeha ny Persia zany hoe nivavaka ataonao io zany force ny anjely amaly vavaka anao amen hivavaka ataonao io igny mivadika puissance ahafahany anjely mamaly vavaka fa raha tsy mivavaka ianao tsisy raha miova zany akeo chiffre fogna niova 4 niova 5 2024 lasa 2025 fandana mivavaka mankatoava tenin'Andriamanitra za milaza aminao fa ny olo manompo sampy amin'ny leraka efa navita didiny daholy magnano vœu amina sampy ontonga 2025 fa tsika kristianina amenna tsika mafy be dia tenda tsika ndraiky kasoko fandana mba manova sacrifice ho an'i Jesosinao ataonao sacrifice 16 zato lasty aterinao am-piangonana ataonao sacrifice sapito hinanan'olo am-piangonana koa ataonao sacrifice latabatra dia hinanan'olo akao ataonao sacrifice lasiety 10 amen na moa za maro andeha hinagna amin'ny lasiety 10 la mba karakory tainy tompo ianao sacrifice mba tenena amin'ny akaikinao zany mba manova sacrifice hoe le raha mba hainao mba ndeso am-piangona anao zao mahay mamafatragno mba mamafatragno anao zao mba mahay tsako magnino mba magnadi tokotany mba magnadi tokotany anao mety mahay magnano décoration mba mipropose anao ndao tsy karaha zao décoration ny fiangonatsika fanimpona sacrifice mety lafo agnanovanao anazy ambadika agny fazanao hoe mba ataoko sacrifice ho an'i Jesosy zany zay le maha-sacrifice anazy tadidiko tsara nisy fotoagna atsika nila vola 300 millions tamin'ny nagnamboatra fiangonana dia nagnantso namagna anankiray zay za mba aveo zanao fa misy tomobile amidiko ato tobile hafa natoroko ananjy fa le farany tianena leny ty izy le sako amin'izay zay agneky anao tsara tsy agneky anao tsara araiky teo sako amin'izay dia nalefa sacrifice raha vidinao misy otrino fa anao mila volaky atao tantarakitra avy akao zara raha hoisy 700 000 vola ilegna amina miliara satria tsisy magnano sacrifice fa mba magnano raha mangenao mba magnanovy mivavah tsara mihitsy alohanao mangata amin'Andriamanitra io tsy voatery vola Andriamanitra tsy mandeha mangatika raha tsisy aminao zany asinao le izy tsy mangatika raha tsisy aminao zany izy fa matoy zay miteny dia zavatra possible aminao ino ary le possible aminao dana mba ataovy sacrifice ho an'ny tompo am'izao voalohan'ny taona zao mba ohatranao mba possible aminao le mba mandeha aketo magnano intercession mba midira agnatin'ny intercesseur verinao moa tsy momegnamegnatra miolo mitagnatanty reto aloha zare madamo begny ndraiky mitsangana alohan'olo ake ndraiky mitagnatanty sacrifice iny izy io zay mahatonga zare tsy asaka laiky sary loatry fa bakitan'olo miara-miasa aminjare ake sacrifice amen na fa anao ariky ino le mbo sacrificenao mba viregno agnotanigna kely olo akaikinao io tonga vaovao tsika zao hoe
tadidiko revagna eno tsara ty a tadidiko tsara nisy fotoagna zay a mba niproposeny ray aman-dreny ara-panahy tam'izany hoe amegna karama dia ny karama namenganay tam'izany 400 000 francs manomboka amegna karama anao izy 400 000 francs zay nefa agnatin'io eo a nagnenjika tokotany-piangonana nagnenjika tokotany-piangonana satria nisy toerana zay namidiny tompony dia tsy maintsy hovidigny za nefa tam'izany tsisy raha mbo haiko ankoatra ny manosika kalesy eky maloha tsy niasa tsy nagnino fa dia hoe andao e bataigny mila sandry mila zao e asaigny tondratondratôbily hely anao tam'izany atero ary maika iranina atero dego iry zay noho atero ary honde fa lasa anao kapapaiky izy teteky tsisy ninino fa i vola 400 000 i tam'izany za fa manambady mbola nataony mivady sakrifisy akory zay io zao ataontsika sakrifisy ividianatsika tragnom-piangonana ka tsy mahagaga revagna za raha taty afara raha nameny tombo fiangonana satria nisy sakrifisy mba nataoko tam'le izy tao zay zavatra tianao mba andresegna amina fiainana andanagna novo sakrifisy te andresina ny zanak'Israely moabita teto inona ny principe nampiasainy sakrifisy tsy rehefa zay tandrify anao fa nanay revagna atsika na io tenin'Andriamanitra io raha tsy ankataovitsika za misy fotoagna le agnateran'olo valopy regny hoe dada tsofo rano ampafolo-karena karaha misy raha mivolagna amin'olo laingany fa raha za tsy mahasamby volagna ananjy hoe tsy ampafolo zay ka bolo jifo raha tegna raha kilifaly fô tsy ampatelony aby azonao misotrany raha mivolagna magnanjegny mbola isamboriky anao akory zegny moa za azonao iregny tsy fankataovantsika regny misy raha amin'izay ve mandehitsika mbavaka tsy magneky atsika natonga ny goaika tsy nasany kitiky mofo sy hena ho an'ny Eli dia satria Eli nankatoa tenin'Andriamanitra mba voasilongany goaika ire olona goaika mahita hena zany veto tsy mba ikepoka hely maloha taon'ny sarofany fa noho ny fankatoavany Eli tenin'Andriamanitra tsisy goaika na lany na kely tamin'ny mofo sy hena ny entogno anazy fankatoavana ary zany koa mahatonga ny Baiboly miteny hoe tsara ozy ny mpiralahy raha miara-monina karaha ataontsika zao matetika atsika miara-monina mivavaka eto mianatra eto fa voadidiny Jehova ho eo fitahiny anao mandeha ty am-piangonana izy zany revagna tsy hoe tsisy raha ataona hoe mandany lera fa anao mandeha ty io magnatanteraka le ten'Andriamanitra hoe miara-monina ny mpiralahy etsika miara-misakafo io ny tenin'Andriamanitra etsika miara-midera an'Andriamanitra etsika miara-mitsoka an'Andriamanitra fa ny olo hafa adversaire anao tsy tianao quelque part agny ene mandeha manompotromby izy mandeha mbany volo mihitsy misarona lambahoany lalahy be varina agnaty rano dia misy tsikatraigna akagny misy korodonga mirombo zare ino izy rombo zare ifagnany zare atsika managna an Jesosy Kristy managna fanamasy kamo mandeha mivavaka io atsika le midera eto iny revagna midera an'Andriamanitra mankalaza an'Andriamanitra dia avy eo amizay anao maheno an'Andriamanitra miteny aminao karaha am'zany toroteny zany ary tsy vitan'izany afaka anao ento mba mideklare aminanjy zazagny arao Jesosy mbo te hanjary anao zazany inonao le izy dia farany tanterahany tompo aminao le izy sakrifisy iteneno amin'ny akaikinao vavaka hoe fankatoavana sakrifisy reo ataovy tsy anjery reo amin'ity taogna ty tsy niany ihany ianao ataovy miaigna amin'izany tenin'Andriamanitra zany fa mifiainanao rehetrarehetra tsy maintsy mivavaka tsy haiko ataonao isaka amin'ny firy izy ho anareo mpivady mba mifampisigna leva ndao isaky zao tsika hivavaka hoe amen ataovy amin'le fotoagna mampare tsara be satria ny mpivady zao misy fotoagna ndao amin'ny lera karahan'izao tsika hifagnoroko dia mba asivy lera koa hivavaka ataovy amen na moa magnano sary mimoeky re karaha tsy magnano zay fampiangonana dia magnano fimoezagna masina daholo dia donc mba mambolia vavaka andao revagna hivavaka hitsangantsika hivavaka amen
Nao mba tena hivavaka androany. Mba miangavy anao zany mba hanana zavatra tantarainan'Andriamanitra. Mba miangavy anao zany androany mba hideklare zavatra eo anatrehan'ny Tompo, hiteny zavatra amin'ny fanamasina. Ok anao androany hivavaka. Antsoy mihitsy ny fanamasina hoe za Tompo te hiverina aminao anaty vavaka. Te hiverina aminao anaty fanimpona. Te hiverina aminao amin'ny fankatoavana. Te hiverina aminao amin'ny fahamasinana, fahamarinana. Teo andovan'ny lanitra hoe Jesosy. Atao vavaka zany androany. Ho hitanao fa raha anomboka ianao hanapa-kevitra hivavaka, raha anomboka ianao hanokantena ho an'Andriamanitra, dia marina aminao le Matthieu 6:33 hoe fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampoko anareo ny zavatra rehetra. Androany hariva mitsodrano anao izay hanapa-kevitra hivavaka, hisokatra ho anao ny varavaran'ny lanitra, hidina amin'izay ireo fitahinana andrasanao ela be, ary didiko hiala aminao ny enatra, analavitra anao ny fafambaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Oka ny fitahin'Andriamanitra meno ny fiainanao, ny fitahin'Andriamanitra nirakotra ny fiainanao, ny fahasoavan'Andriamanitra hiaraka aminao n'aiza n'aiza, ny fahalebiazan'Andriamanitra hikorina ny amin'ny asany tananao, ho tahina ny asany tananao, ho tahina trany amin'ny feon'ny fieritreretanao, ho tahina ny toerany hitsahany tongotrao, ho feno hery ianao manomboka androany. Misaotra Tompo. Tsisy ny tsara mihoatra anao, miazona ny tananao, relavitrana ao dia irery, ianilanao no feno hery. Tsisy ny tsara mihoatra anao, miazona ny tananao, relavitrana ao dia irery, ianilanao no feno hery. Asanao tambony ny tananao anankiroa dia mangatà ny herin'Andriamanitra mba hidina ao anatinao. Oka hoe androany ny herin'Andriamanitra hirotsaka atao anatiko, mba ahafahako miatrika fifadikanina hoe mehery a Tompo, hoentiko miatrika fifadikana, mehery a Tompo, hoentiko miatrika fiainam-bavaka andavanandro, mehery mba ahafahako mivavaka, mehery ahafahako mankatoa, mehery a Tompo. Hello mama masino lo mo shekata kababa ronte de bosendo linge momo tisinitsa yasuna nitana la vichana wa de ireri kanila naunu fenue tisinitsa ramyochana yasuna Vijana wa deireri yanila naunu. Asio tia tanana mafy an'Andriamanitra, raiso tagnana aloha akaiky anao, ho feno ny herin'Andriamanitra ianao manomboka eto hoe tsy ho charnel tsony ianao hoe fa spirituel amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto herantsika rehetra. Alleluia. Ka mba miangavy atsika rehetra sa mandritra n'io fotoana fifadikanina io mba samy mba andray an-tsoratra fa lesona no ankamaroany zavatra hozarainanao eto mandritra n'io. Zay zany mba iangaviana. Mandritra ny fifadikanina atsika tsy maintsy en bonne et due forme. Amen. Sady mandray an-tsoratra. Amen. Donc zany mba magnano madio tsara avy magnano madio tsara dia sady mitondra note satria hisarge ny ara-pananao ianao. Amen. Dia ho anao zay mbola tsy nahazo an'ireto autocollant reto mba mandray sanjara, azonao apetaka amina tragno izy tia, voasana izy dia apetaka amina baiboly amina toerana zay mety hoe tianao anaovana anazy. Fipoahana sy fitahina 2025 mba tokony mba misy an'ireto tokantragnontsika tsiraikiraiky. Tsika mpivavaka amin'izona zany mba misy raha karaha ny tragnonao ao e. Tsara be izy kofa miravanao vakeo agnatonga aty dia mba malaka anao. Amen. Lô tsika agnatanteraka fanantitra ivavakantsika ny amin'izay fanantitra zay. Tompo, ta io manokana ny tanana zay manome androany. Ianao malala Jesosy fa vokatry ny asan'ny tananay reto entinay eto reto. Ho tahina hoe ianao ny asan'ny tananao. Oka Andriamanitra marina eto zany teny zany androany. Izaniza manolotra fanatitra ho anao
na ro zay manaraka ny en direct tompo ho tahinao ny asan'ny tanany ho tahinao ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mitsangantsika avy any amin'ny fitoerana misy antsika magnatanteraka an'izay fanaty zay.